sisa izay hoentin'ny ray aman-dreny amintsika eto avy eo ny vaky teny zay omen'Andriamanitra antsika indray anio fa 8 volana avril dia ny vaky teny zay voalahatra eto anivon'ny perikoupe ny fiangonana apocalypse maneran-tany dia hitantsika eo amin'ny salamo faha 8 amby 100 salamo faha 8 amby 100 dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristia Tompo. Salamo 8 amby 100 koa ny andininy rehetra no vakitsika amin'izany. Izao ny soramandry amin'io salamo 8 amby 100 io. Ny atsaran'ny tokantranon'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an' Jehova. Hitanao avao zionany e Jehova, ary ho faly ahitany fahasoavan'i Jerosalema ne ianao amin'ny andro rehetra hiainanao. Eny ahitany zafinao eny ianao fiadanana ne ho amin'ny Israely. Tsantsika izay vaky teny izay ao amin'ny marika filazantsarany marika toko faha 10 dia ny andininy faha 5:30 ka hatramin'ny 5:70 no vakitsika. Marika toko faha 10 andininy 5:30 ka hatramin'ny 5:70. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Soramandry ny fangatana nataon'i Jakoba sy Jaona ary navalon'i Jesosy azy. Ary Jakoba sy Jaona zanaky Zebedio nanantona an' Jesosy ka nanao taminy hoe: mpampianatro, tianay mba hataonao aminay izay angatahanay aminao. Ary hoy izy taminy: inona moa no tianareo hataoko aminareo? Dia hoy izy mirahalahy taminy: mba ekeo nipetrahanay ny anankiray eo amin'ny ankavananao, ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitrao. Fo Jesosy taminy: tsy fantatrareo zay angatahinareo. Hainareo va ny isotro amokapoka zay isotroko na atao batisa amin'ny batisa zay anaovana batisa ahy? Dia hoy izy mirahalahy taminy: haina ihany. Ary Jesosy taminy: raha ny kapoka zay isotroko dia hosotronareo ihany, ary batisa zay hanaovana ahy batisa dia hanaovana anareo ihany. Fa nipetraka eo amin'ny tanako ankavanana na eo amin'ny tanako ankavia kosa dia tsy ahy ny anome zany fa izay nanamboarana izany no homena azy. Anonandray zany izy fololahy dia tezitra noho ny nataon'i Jakoba sy Jaona izy, fa Jesosy niantso azy anantona azy ka nanao taminy hoe: fantatrareo fa izay keny jetrisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, fa ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza ny teo lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza ny teo ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Farany antsika ny vaky teny ao amin'ny epistiliny Jaona voalohany dia ny toko voalohany manontolo. Ny Jaona voalohany dia aorinan'ny Petera. Jaona voalohany toko voalohany manontolo no vakitsika maranana ny vaky teny. Ny soramandry dia manambara hoe: ny firaisan'ny kristianina amin'Andriamanitra ary ny vavolombelona mampiseho ny mahamarina izany. Vakiny amin'ny anaran'ny Tompo izany teny izany. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nijerenay sady efa nitsapain'ny tananay dia ny amin'ny tenin'ny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy zahay.
dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay tao amiray ka efa naseho taminay zay efa hitanay sirenay no ambaranay aminareo mba azonareo firaisana aminy koa ary ny firaisanay dia amin'ny raisy amin'ny Jesosy Kristy zanany ary zao zavatra izao nosoratanay mba ho tanteraka ny fifalitsika ary izao ny teny rainay taminy ka ambaranay aminareo Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory eo aminy raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny malina fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rano Jesosy zanany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra raha hoy isika tsy mananoty isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatisika raha maiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra raha hoy isika tsy nanoty isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatitsika raha eo manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana hiditra avy hatranytsika amin'ny tenin'Andriamanitra hiditra ihany koa amin'ny vavaka ao nreto fanatitra ireto dia ny aorinan'ny tenin'Andriamanitra zany no amenotsika zay mety tsy feno tao anatin'izay rehetra izay asaitsika mpanajana ny ray aman-dreny Pasteur Mayol ivavaka atsika ary Jehovah Andriamanitra Ray Masina ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana zay andrenesana ny teny avy aminao zay araka ny fiangonana ny fanao ny fiangonan'ny olona masina rehetra dia rehefa vakina ny teny dia mitsangana ny iray zay voatendry anazava ny foman-kevitry ny teninao ka dia ndreto zay tompo miara-manavao ny fanoloran-tenanay eto anatrianao mialohan'ny andrenesanay zany afatra mafonja sy mezinezina amin'ny ity androany ity zany dia atolotray miaraka amin'ny fanatitra tompo ny tenanay mba fanatra velona masina sitraka mba hafahanay manatateraka ny fanompom-panahy zay ankasitranao dia hoentinay koa tompo eto amin'ny trano fireketanao ny fahafolokarina zay efa nanaovanao fanekem-pitahina ho aminay ka hanokafanao ny varavaran'ny lanitra ka handrotsahanao ny fitahina mananambiampy ho aminay tsirary avy ka dia saorany asa tompo ny anaranao fa izany indrindra no antom-pisino zao fiangonana zao dia ny hanehoanao ny voninahitra ao ka dia misaotra raha eo ka dia mitenena raha amin'ny alalan'ny mpanomponao fa vonina iaino ny mpanomponao tsirary avy naran'i Jesosy ny fiangonana eto Andakoro isika efa vita ny fanapahana ny ruban efa vita ny famakinan'ny takela-bato izay manamarika izany fitokanana ny fiangonana eto Andakoro izany ko dia mahafaly ny miarabantsika fiangonana régional ny Toliara fiangonana Andakoro izay fiangonana voalohany indrindra teto Toliara ary navita ty fiangonana lehibe dia lehibe ity ko dia atolotsika n'Andriamanitra ny dera sy ny laja sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja! Ity afatra renesitsika tia dia miainga avy ety Andakoro Toliara no miparitaka eran'ny Madagasikara tonga hatrany mpitan-dranomasina erany izao tontolo izao dia mahita sy mandre izao afatritsika izao mahita ny saritsika rehetra koa amin'reto pakasary ireto izay mampita ny endrikitsika ka ho an'ireo fianakavitsika ny ampitan-dranomasina any avy ety Toliara zany dia ahita ny endrikitsika hoe ha io Eltsivaky io Betsinjaka io mamako io ravaviko io anadahako hita ny sary dia mba mampahery an'zareo any ampitan-dranomasina any ny mahitatsika dia arabaitsika manokana reo zanakitsika izay fiangonatsika any ampitan-dranomasina any dia ifanao fahofantanana atsika amin'io sary io dia mba hitan'ny zareo io zay miarabantsika aty ampitan-dranomasina aty arahantsika mitehaka mafy voninahitr'Andriamanitra.
dia tsy adino koa ny miaraba ny vahintsika zay tonga eto satria dia fiangonana lehibe no mitsangana eto amin'ny fokotany Andakoro raha ary ny sitsy tokoa raha manatrika eto ny filohan'izany fokotany zany satria rehefa ny fiangonana no miorona be tabe amin'ny fokotany anankiray dia endry ny vahoaka endry ny mponina satria vahoaka matahotra an'Andriamanitra dia raha ary ny sitsy tokoa zareo raha manatrika atsika eto satria raha sanatria hoe trano fimamona na ny filalaovan-dratso no tokanana ngamba mety malaindaina ihany zareo ny amaliny fanasana fa rehefa fiangonana dia tonga izy ko dia arabaintsika manokana ireo vahintsika eto toerana izany. Tsy adino koa ny miarahaba ireo solotena mpanjakana rehetra ny mpitandro filaminana ireo avy eo amin'ny televiziona eto an-toerana izay mampita ny vaovaotsika. Arabaina manokana koa ny loholona rehetra izay atao hoe isan'ny lohany ny tarika izao fiangonana zao ny totona masaka, ny totona fotsy na andro na masaka ka navita somatsara izao fiangonana zao. Arabaina manokana itsika zany satria ny voaka-pandresy teo anatrehan'ny ady teto amin'ny fiangonana ka dia tsy nitsangamenatra ny voninahitr'Andriamanitra no niezaka nataon'ireo loholona nahavitantsika izao fiangonana mahafinaritra izao. Tsara ngamba mba horenesin'ny zao tontolo zao sy izay meno antsika hoe manao ahoana moa ny paoziny zany Andakoro zany. Ny sary moa zany dia efa nalain'ireo mpakasary rehetrarehetra fa ity fiangonana ity zany raha ny lavany dia matoa filohan'ny fiangonana dia mahatratra 35 mètres 30 mètres sur 15 zany ny haben'ity fiangonana eto Andakoro ity. Ny ato anatiny dia miloko fotsy ny tapany ambony dia miloko manga ny tapany ambany dia misy ravin-damba bleu roi dia manaraka ny fotsy dia bleu roi dia fotsy dia ny ariariana indrindra zany dia misy manga bleu roi be dia misy tanamasoandro fotsy izay manapaka amin'izany rindrina izany dia misy balonina manga sy fotsy sy mavokely dia tahak'izay koa moa ny teloha ny teny faneva 2017 dia maro ny taranakao tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra aho ka omeko ny taranakao ireo tany rehetra ireto ko dia tahakizay ny paozin'ity fiangonana ity carreau daholo izy ray manontolo ny ato anatin'ny fiangonana ary zany carreau zany dia misy taratra kitana 12 koa ngamba izy io raha nisany raha ohatra manisa malakilaky saiko na 9 izy io zany hoe maneho ny sarin'ny kitana maneho sarin'ny anjely. Ny vehivavy bleu roi daholo ny ambony dia fotsy ny ambany, ny lehilahy fotsy ny ambony bleu roi ny pataloha, ny loholona dia manao samboady 12 taona femme toliara miaraka amin'ny lehilahy rehetra ka dia hitehaka antsika hanomezana voninahitran'Andriamanitra fa dia mahafinaritra be izany. Raha mbola misy samboady tavela mba omeo reto vahintsika reto Pasteur Didier raha mba misy tavela, raha ohatra tsisy tavela dia mba omeo azy ny antsika mba ho atao fahatserovana any arinany hoe Pasteur Mayol 12 taona fiangonana toliara zany anatrika atao ahoana ny pirofo nanatrika ataonao tiany samboady tonga dia tsy afaka miala intsony ary dia avy zareo reto anatitra ny samboadiny amin'reto vahintsika ireto aloha mba misy mba manome ny vehivavy aloha raha mba misy samboadiny anina mba omentsika ny vehivavy mba misy vehivavy anankiray mba manolotra koa ny anabavintsika izay miaraka amintsika eo. Mbola misy anankiray tsy nahazo ny lehilahy ity misy ty anakiraiky mba ho fahatserovana satria dia mahafinaritra ny fiarahantsika eto androany saotra toko mahazo toerana ianareo. Andro firavoravona, andro fifaliana izany fitokanana fiangonana izany. Takizay ny paozin'ny fiangonana, ny vitra dia vitra alu avokoa izy ireo ary ny varavarana dia varavarana alu avokoa amin'ny FTC
zany hoe tena tsy nataon'ny fiangonana Tuliara atao zanaky ny kialafa natao zara fa vita ity fiangonana ty fa nataony zareo arak'izay tratra mba isehon'ny voninahitr'Andriamanitra ka dia mafy niady natrehana tamin'izany tsy moramora satria vao maly sa afaka omaly no nasehon'ny pasteur Sylvain nangady ny fotokazo rehetrarehetra teto ny sary satria izy no isan'ny voalohany tonga teto nanomboka ny fanorenana nyty fiangonana ty ary nahaingana nyty dia nanao caisse d'or ianareo teto caisse d'or ary nampitolagaga satria io caisse d'or io dia nangarahara ny fitantanana azy vetivety dia tafakatra ny rindrina ary ny rindrina dia tsy briky tany fa parpaing hitako amin'le sary dia vita ty ny fiangonana misy ventilateur 7 ato anatin'ny fiangonana satria mafana ty Tuliara dia mbola misy ventilateur mamirapiratra ohatra ny volamena dia mba hitanina koa tsika ny Kembeo sy any Taravay koa rehefa tafatsangana tsara koa fiangonana tsika lehibe 7 metatra sy ny sisa io ataovy mirantiranty koa ny ventilateur mba mitsotsoka tsara ny rivotry ny fanahy masina amin'izay fotoana zay mba afinaritra ao am-piangonana satria nanao hira fifaliana fiderana niobotsika atao hoe manatokana fiangonana zany tena fifaliana zany tena niobo sy ny faly tsika rehetrarehetra ka na dia mafana ary ny andro ty Tuliara nangatsitsika ihany tsika tratra nyty ventilateur ty zary dia mbola niresaka tamin'ny tompona andraikitra fa mbola misy ilatsahan'ny fanahy masina ao mbola asiana anankiray ampovoany misy efatra ampovoany eo makaty indray dia ny hafarany ventilateur 12 angamba ny ato apôstôly 12 ho voninahitr'Andriamanitra namina tsara atsika ato amin'izay fotoana zay mahafinaritra be dia misaotra koa ny fandraisanareo anay satria ireo fiangonana maro samihafa dia efa tonga ny karakara isan'andro maraina atoandro hariva nanomana ny sakafo izay vahiny ary isaorana manokana koa ny tompotrano izay nampiatrano anay fa dia magaka ny fiasan'Andriamanitra fa dia efa ho 7 mahery zay dia tokatrano anankiray ny mampandroso anay nitahiny tompo zany tokatrano zany nasainy nanao trano be da be fa izy vaoaka n'Andriamanitra hiditra amin'izany trano izany halleloia na ataon'Andriamanitra nanao an'le trano fotsiny izy fa tsy fantany hoe isy amin'ny fitokanana fiangonana izy vaoaka be hiditra atao aminao fa avy hatrany dia nitahiny tompo izy amboary ny tanàna fa ho avy ny zanak'Andriamanitra androso atao aminao dia hoe zay mampandroso mpaminany ozy izy dia mandray valim-pidin'ny mpaminanyko dia fitanana ny eo an'izany tokatrano mampandroso ny voakan'Andriamanitra izany halleloia dia isaorana avokoa tsika ny karakara sy nandamina na vita izao fiangonana zao fa dia nanao ny ainy tsy ho zavatra fa ny filohan'ny fiangonantsika aza dia niazakazaka tany ambato finandrahana tany mihitsy naka an'io vato takela bato fanamariana io ho marbre mba tsara tare satria no voninahitr'Andriamanitra no aseho eto ary tsy tolona koa ny azy tany fa nisakatsakana ny devoly fa dia no nivavaka nataontsika fiangonana nivoaka ampandresiny ny fiangonana vita ny marba arabaina manokana anao lo olona izay nitarika izao fiangonana izao ary navitany izany takela bato izany koa mahafinaritra satria za manokana zany dia mba afaka mirehire amin'Andriamanitra koa fa tsy niteraka menarana teto Tuliara na niteraka vorondolo fa dia niteraka zanaboro malala teraka zanak'Andriamanitra na vita izao fiangonana lehibe zao azy eny dera sy voninahitra mandrak'izay tena manoana ny fo ry fiangonana malala ny zavatra vitatsika ary afaka mba mirehare ny tena hoe tsy menatra tsy very foana ny afatra zay nampitaina teto Tuliara fa maro ny vaoaka ny Tuliara no lasa olom-baovao lasa olom-banina ary amin'izay maha-olom-balina anazy zay dia asehontsika avy ety ivelany amin'ny fitafiana fa rehefa mandeha any izay tamin'ny fiarakodia tao dia misy anareo mandeha manao fotsimanga dia mahenon'olona miteny eny apokalypsy reny avy pasteur Mayolo reny zareo reny avy pasteur Mayolo reny za tonga dia fantatra hoe reny nivoaka an'Andriamanitra amin'le fitafiana fotsy sy manga tsy fa mahalala daholo ve
président ny eto an-dakory fa raha vao fotsomanga de efa inona zay ozy izy de efa apoka zay de tena mipopoka tokoa ny tanàna ny on'Andriamanitra ny vonina de izay ny antony nanapohantsika n'ilay zavatra anankitelo tao tsika manapoka fa saingy ny anankiray efa nivany fanapohana tahaka n'ilay misile nilatsaka atao amin'ny tranony apocalypse tao Tananarivo tsy mipoka de ny anankiray iny koa zany misile tsy mipoka iny fa misile mipoka mety tsy ahasoa atsika fa ny apocalypse manapoka no mariky ny fahasoavan'Andriamanitra atao amintsika koa dia mipoka ny tanàna fa tokanana ny fiangonana eto an-dakoro azy eny dera sy voninahitra mandrakizay mahafinaritra riavana za alazaiko hoe toana ny fo te hitsinjatsijaka be mihitsy eto hoe tena hisaotisaoty mandihy be mihitsy vita ty fiangonana ty fa tsy ny olona rehetrarehetra tsy ny olona rehetrarehetra tsy fiangonana rehetrarehetra mavita fiangonana ohatry zao mba manao ihany ny olona fa ataoko hoe miavaka ny fitahin'Andriamanitra mena antsika ko dia zay ny hoe la isaoran'Andriamanitra re fiangonana malala zao ny afatra omena antsika amin'izany fitokanana fiangonana izany ny vakitentsika moa zany dia ny ainga teo amin'ny Salamo 7:20 teo ny resahany ty Salamo 7:20 tia dia miresaka fiangonana izy ity fa nindry tsara ny fitokanana ny fiangonatsika hoe ny hatsarany tokantranony olona matahotra an'Andriamanitra ny fitambaran'ny olona tsirairay no atao hoe fiangonana zany hoe ireo olona tsirairay ireo dia tokantrano iray ao tokantrano fa rehefa tonga atao mpiangonana izy de tokantrano iray de jerefo ty hatsarany ty tokantranony olona matahotra an'Andriamanitra ty tokanany izy androany omena an'Andriamanitra dera sy mivoninahitra mandraka gaga zao ny tokantranony olona matahotra an'Andriamanitra milamina tsara vita tsara mahafinaritra ny jery azy ary ny lazany azy de zao sambatra zay rehetra matahotra an' Jehova de zay mandeha amin'ny lalany raha fiangonana tsy natahotra an'Andriamanitra ty an-dakoro ty tsy vita ty fiangonana ty ary tsisy fitokanana teto androany fa matoa izy vita mamirapiratra ohatry zao de fatan'Andriamanitra fa matahotra azy itsika de nitahiny meno nety manana rehetra na avitany izao fiangonana izao halleloja hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambinina ianao matoken'Andriamanitra tsika fa ho tonga amintsika izany tenin'Andriamanitra izany ho sambatra zao fiangonana zao ho ambinina am'izay atao rehetra ny zay fiangonana zao satria voninahitra an'Andriamanitra no aseho eto amen ny vadinao de tahaka ny voaroboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao ny zanakao de tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao ny vadinao ozy izy de tahaka ny voaroboka mahavokatra vehivavy io resahany etoa satria ozy izy ny 7 iny fa toy izany no hitahina zay lehilahy matahotra any Jehova hitahinao avy eo zionany Jehova ary ho faly ahitany fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao zany ho an'ny lehilahy izay matahotra any Jehova ka rehefa ny lehilahy zany no matahotra any Jehova de ny vadiny de tahaka ny voaloboka mahavokatra ao tokantrano ao anatin'ny tranony ny zanany de tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatra hitany eo satria misy lehilahy ao matahotra an'isa zany matahotra any Jehova hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambinina ianao fa toy izany ozy izy no hitahina zay lehilahy matahotra any Jehova hitay anao avy eo ziona Jehova ary ho faly hitany fahasoavan'i Jerosalema ianao amin'ny andro rehetra iainanao amen de ho raisitsika zany izy io hoe ny vehivavy fiangonana fa io lehilahy io dia Kristy ka i Kristy zay lehilahy matahotra any Jehova de manana ny vadiny izay tahaka ny voaloboka mahavokatra zany hoe mamokatra zany ilay vehivavy mamokatra zany ilay fiangonana 5 taona atsika teto Tuliara 2002 no tonga teto tsy mbola nisy fiangonana tratra ny barazy tamin'ny crise 2002 iny tavela teto Tuliara nandritry ny 7 volana de niteraka atsika teto ka rehefa niteraka atsika teto de tsy zaza kamolana kamovavy tsika fa de nietsiketsika koa de namokatra eto Tuliara zao misy fiangonana firy nefa naorona eto akoatrany an-dakoro misy ny Kembeo misy ny Ataravay misy ny Befanampy
misy ny Saint Augustin benenitra ary tsy janona teto Toliara ihany fa nitatra ny asa tonga tany Betioky, Beroroa, Ampany, Morombe, Akatsakatsa, Ankaraza, benenitra, Sakara, Ambovombe, Morombe, Beza, Belamoty, Saint Augustin, Somanonga, Akatsakatsaka, Tongobory, Befanamby, Betsinjaka, benenitra, Miary, Anjomakely, Ambomavelo, Manoroka, Ankilifolo, Ankilizato, Mangily, Betsibariko, Manombo, Benentsy, Apasikibo, Antanimieva, tsy afaloka, tsy afaloka, Manombo, zany rehetrarehetra zany aza tonona tsony fa ohatrany tsy hitatsony zay nonona anazy fa be loatra raha zay ny olona hoe manao terabitro. Namokatra zany tsika eto anatin'ny 5 taona sa tsy namokatra? De me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Eritrereto zany 5 taona zany ny anaran'ny fiangonana vita rehetrarehetra izy ny olona hoe tsisy Andriamanitra hony ao odoye. Olona fa miteniteny foana ka ny vehivavy de sary ny fiangonana ny ilazana azy. Kristy no lohan'ny fiangonana ka itsika androany tokana ty fiangonana ty de zao no afatra omen'Andriamanitra atsika fiangonana tahaka ny tokanan'ny Solomona ny fiangonana voalohany zay natao trano tamin'ny andron'ny zanak'Israely de mba vakina amitsika izany afatra izany. Tantara faharoa toko fahafito, tantara faharoa toko fahafito, tantara faharoa toko fahafito, vakitsika manomboka ny andininy faha 1 hatramin'ny faha 2 ho vakitsika izany afatra izany. Rehefa avy nitokana ny fiangonana Solomona sy avy nivavaka tamin'ny fitokanana zany fiangonana izany de toy izao no valy nivavaka zay nataon'ny Solomona. Tantara faharoa toko fahafito manomboka ny andininy 1 ny valy nivavaka nataon'ny Solomona. Toy izany no navitan'ny Solomona ny tranon'ny Jehova sy ny lampanandriana ary samy nataon'ny Solomona lavo rary avokoa zay rehetra efa voaheviny atao tao tranon'ny Jehova sy tao andapany. Samy nataon'ny Solomona lavo rary avokoa zay rehetra efa ny hoe voaheviny atao tao antranon'ny Jehova nataony lavo rary avokoa. De mijery an'izao zavatra atao amin'ny fiangonana zao mijery an'izao ventilatera vaovao be mitsoka mangatsitsika zao na za reto mba mahazo fa tsy nareo ihany mahazo mba misy koa ny anahity anoloana zany ny vitralu, ny carreau, varavaratsika, ny loko de natao lavo rary. Zava-maneno koa eto ny fitatazana rakotra bleu roi misy fotsifotsy ao ambony ny bleu roi misy fotsy de natao lavo rary avokoa. Zava-maneno tonga eto amin'ity fitokanana ny fiangonana ty de zava-maneno mbola vao nafarana avy any sinina mihitsy hoe aty Toliara no isantarana azy amin'ny fitokanana ny fiangonana Andakoro. Sy ny fa 5 taona ny fiangonatsika tsy mbola nisy an'izany hatramin'ny fiangonana tokatokanana tany aloha fa tsika teto Toliara ohatra ny angarana manokana mihitsy ka de natao lavo rary tsara gatsy ara ny anaran'izany sonorisation atsika apokalypsy io tsika apokalypsy ny tompony izany sonorisation zany ny avy any Sinina io de avy any Antsirabe ny aingany akaty ozy zareo hoe aleo
isatarana ty sonorisation vaovao tia dia any amin'ny fiangonana ny Tuiliara mino afa tsy ho ela koa anana ohatr' zao koa tsika tia Tuiliara zany efa santatra ny sahady izy io amen zay hoe atao lavorary natao lavorary ary Jehovah niseho tamin'ny Solomona no nilalaka nanao taminy hoe efa reko ny fivavaka ao ary efa nividiko ahy ity fitoerana eto an-dakoro ity ho trano fanateram-panatitra dia efa avy nanatitra ino tsika to satria efa nividiana zany izy ity ho atao trano efa nividiko aho hoy Jehovah koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka aty amin'ny faritra ny Tuiliara na nasaiko mandany ny tany ny valala avy aty Tuiliara tonga hatrany Tananarivo tonga hatrany Ambotsoroa trano mihitsy le valala tamin'izany na nasaiko mandany ny tany ny valala na naterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hasitrana ny taniny amen ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiko hiaino ny vavaka izay atao eto amin'ity fitoerana ity zany ve ny amen ny sofiko ny masoko hahiratra ozy izy ka hiaino zay fivavaka atao ato amin'ity fitoerana ity dia raha miditrato anao zany vao miala any an-dalana ianao zany hiditrato dia efa manana finoana fa hihiratra ny mason'i Jehovah hita ny sofo ny haino ny vavaka zay ataoko eto dia ho azonao ny valim-bavaka ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiko hiaino ny vavaka zay atao amin'ity fitoerana ity fa efa nofidiko sy hoamasiniko ty trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva amen ary ny aminao ry fiangonana an-dakoro raha andeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida raha ianao ka nao arak'izay andidiko anao sy hitarina ny didiko sy ny fitsipiko dia ampitoeriko ny seza fiandrianan'ny fanjakanao ary ny fanekeko tamin'i Davida raha ianao hoe tsy ho diso zanakalahy ho mpanjaka amin'ny Israely ianao amen fa raha mivily kosa ianareo ka mahafoy ny didiko sy ny lalako zay nataoko teo amin'ny lohanareo ka mandeha manompo andriamanitra hafa sy mekohako eo anatreny dia hongotako amin'ny tany zay nomeko anareo ary ho fongorako sy eo masoko ity trano no hamasiniko amin'ny anarako ity sady ataoko ho abolana sy ho ambety teny any amin'ny firenena rehetra ary na dia avo aza ity trano ity dia ho fitalanjonany zay rehetra mandalo azy ka na hoe naninona re dia nataon'i Jehovah toy izao ty fiangonana eto an-dakoro ity ary nisy namaly hoe satria nafoyen'i Jehovah izy ko izay Andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany Egypta izay nikikitra tamin'ny Andriamanitra hafa izy sady nekohaka teo anatreny sy nanompo azy koa izany no nampidirana izao loza rehetra izao tao aminy grave be zany tsisy nanao amenina tsony izy manao tsenjery fotsiny sasany ahoana tsara ozy izy itsika efa natsoin'Andriamanitra tamin'ity lalana ty tonga amin'izao toerana izao na vita zao fiangonana mamirapiratra isehon'ny voninahiny zao ato ianao no ho hitan'Andriamanitra rehefa mivavaka satria mahiratra ny masony ato ren'Andriamanitra ny fivavaka ao ato amin'ity toerana ity satria miaino ny sofiny fa raha mivily kosa ianareo ozy izy ka mafoy ny didiko sy ny lalako zay natao teo anoloanareo mandeha manompo Andriamanitra hafa tsy mekoko eo anatreny zany hoe miala amin'izao lalana nitson'Andriamanitra anareo izao dia fongorako tsy eo masonareo ozy izy ty trano no hamasiniko ity ary na dia avo aza ity trano ity dia ho fitalalanjonana rehetra zay mandalo eny amin'ny arabe eny ka anao hoe dia nanina re dia nanao ohatrany io fiangonana tsara tareny tokanana io dia lasa ambety tenin'ny olona sy hoabolana amin'ny olona amin'ny firenena rehetra ianareo lazainy hoe satria niala tamin'i Jehovah reo olona ireo satria niverin-dalana reo olona ireo dia izany nampatonga an'Andriamanitra nanao an'io trano tsara tareny tokanana io tahaka izao raha miala ianareo izany hoe nataon'Andriamanitra roa tsara le safidy fa ary ny aminao ozy izy raha andeha eo anatreny Davida na andre tahaka ny nandehanan'i Davida raha ianao ka hanao arak'izay andidiko anao dia ampitoeriko ny seza fiandrianan'ny fanjakanao ary ny fanekeko tamin'i Davida raha ianao hoe tsy ho diso zanakalahy ho mpanapaka ny Israely aho
fa dia ahiratra ny masoko ny sofiko iainy ny vavaka zay atao amin'ity toerana ity satria efa nofidiko sy no amasiny koa ity toerana ity dia omena voninahitra eo mpanjakan'ny mpanjaka eo. Halleloia. dia zay manatsofinao izy iainy mijelazany fana amin'ny fiangonana fa misy antony maro be da be zay mety atonga anao hivily lalana fa raha mikikitra sy miorona tsara kosa isika dia tsy azo ahodikodina ny finoatsika, tsy azo ny sasany avilivily ny lalantsika ka hofitahana risy hofitahana ty fa izao indray na izao indray. Maro ny zanak'Israely niarany ainga tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana, be da be ny hintsana teny an-dalana, be da be ny verin-dalana, be da be azy nilaza fa tsy izy tsony io zanak'Israely io fa tsy isy Andriamanitra tsony eo ry Mosesy fa inona ny olona ny fitahanao ty fa tsy aloha ve zay miverina any Egypta ihany, zay hiala andaharana fa hiverina any Egypta zay. Raha nitoroteny tamin'ny sabata heriny tao aza dia nisy afatra zay nomena antsika tamin'ilay lehilahy teraka jamba rehefa nisotranin' Jesosy dia hoy ny fariseo sy ny mpanoro adalàna, zay malala fa mpanoto zany lehilahy nampihiratra ny masonao zany fa omeo voninahitra Andriamanitra. Toy izy le jamba mba mahagaga la zany zay nareo fa mpanoto izy nefa nampahiratra ny masoko jamba, nefa tsika malala fa hoe tsy isy olona mpanota zany avita fahagagana. Ha ialandray fo izy no mampianatra anay zay ozy izy malala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy zany tsy fantatra izany na izy zany na izy dia gaga indray le jamba, tsy fantatra reo izy nefa napahiratra ny masoko jamba, tsy te halalany zany fa zao zavatra fantatro jamba teo aloha fa maninona ankehitriny ozy izy mahiratra tonga tany amin'i Jesosy amin'izay nitatitra dia ozy Jesosy eo daholo ny fariseo sy ny mpanoro adalàna. Ino moa ny tao hoe fariseo sy mpanoro adalàna? Mpivavaka sabata ane zany tsy mihinana kisoa ane zany miantso ny anaran'Andriamanitra ny Israely ane zany miantso anazy Elohim zany, miantso anazy Adonai zany amin'ny teny Hebreo, ireo zanak'Israely ireo. Dia hoy Jesosy zao ny atongavako ozy izy anajambany zay milaza azy fa mahiratra ary apahiratra ny jamba. Dia hoy reto fariseo mpanoro adalàna reto zay mahiratra aminao zany zay jamba, dia ho ajambainao zany zay mahiratra ty, zay mahiratra mahita fa tsy izy ianao, zay mahita mahiratra fa devoly no amanao, devoly Belzeboba sy Lucifera, zay mahiratra fa ianao zanak' Josefa sy Maria fa tsy zanak'Andriamanitra zany fa Andriamanitra tsy miteraka. Mahiratra ny masonay ka zay tsy fitahanareo amin'izany fa ny jamba no azonareo fitahana amin'izany fa zay fa mahiratra. Dia hoy Jesosy satria nahiratra ianareo dia tsy afaka ny helokareo, fa raha jamba ianareo dia voavela ny helokareo. Dia hoana ozy izy ny sasany, ianareo ve dia mbola jamba foana mbola mipetraka ao e? Ianareo ve dia mbola jamba foana mbola tsy mahita hoe zavatra fa tsy izy tsony io e? Dia hoy izy Jesosy satria hoy inareo nahiratra fa mahita fa tsy izy tsony io, satria hoy inareo mahiratra fa hoe tsy ao tsony Andriamanitra, satria mahiratra inareo ka mahita hoe fa devolony eo fa tsy izy tsony. Dia hoy Jesosy tsy voavela ny helokareo, satria rehefa milaza mahiratra dia manomponompany Jesosy amin'izay, dia manevatevany Jesosy amin'izay, dia manao zinona ny Jesosy amin'izay. Dia raha zay ny fa olona voafitaka daholo ny olona mino sy manaraka azy, tsy voavela ny helokareo satria hoy inareo mahiratra, hoy Jesosy. Dia zany ny zavatra misy ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Amin'ny andro zay ialanao sy vilinao ozy izy dia ho ambety teny amin'ny olona tokoa ianao, kozy ny olona hoe fa naninona indray ny olona iny lasa nanao ohatran'iny nefa taloha izy tsy ohatran'iny, ataon'ny olona fanoharana ianao sisy, iny ny hafarany ane sisy. Dia nanafatra Jehovah tokana n'ity fiangonana eto an-dakoro ity, itsika no vehivavy vadin'i Kristy ampiakarina. Raha tsy miova ianao hita ianao Jehovah, ny maso ny ahiratra hitanao mivavaka ato, ny sofiny andre ny fivavaka zay ataonao ato, dia amaly ianao izy raha tsy miova ianao. Meo an'Andriamanitra ny tera sy ny voninahitra mandrakizay. Voalaza ny mpanao salamo teo fa ny lehilahy matahotra ny Jehovah ozy izy dia tahaka izao ny toetra ny vadiny. Lehilahy matahotra ny Jehovah, salamo 8:20,
sambatra zay rehetra matahotra ny Jehovah dia mandeha amin'ny lalany fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambinina anao ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny trano vady maninona zany ny vadinao vady mamokatra fa tsy vady kamivavy fa mamokatra izao nila zany azy atao amin'ny obolana toko faraiky amin'ny telopolo obolana toko faraiky amin'ny telopolo izao nilazaina an'io vehivavy io fankalazana ny vehivavy zay tsara sady tsara no mazoto ny vehivavy zay sady tsara no mazoto obolana toko faraiky amin'ny telopolo manomboka ny dininy fahafolo iza no mita vehivavy tsara fa ny tombony mihoatra ny lavitra noho ny voangy zao ny sarany zany iza no mahita fiangonana tsara fa ny tombony mihoatra ny voangy fiangonana tsara ty tokanana eto an-dakory ty matoky azy ny fony lahy amin'ny arabaky teny ny vehivavy tsara dia ny lahy matoky azy fa tsy hoe tsara le vehivavy dia sary-piaro ny lahy ary zay ny mahagaga rehefa ratsy le vadiny le lehilahy tsy dia matsaro-piaro anazy loatra fa maninona tsy mba sary-piaro amin'ny vadinao ka vehivavy tsy manjary io na sary-piaro anany io izy fa rehefa tsara le vehivavy vao manaiky maninona ny lahy zany io am'izay ny mahasarotsaro-piaro anazy izy koa lehilahy nijerijery anao iny zao ary ny masonao to mitsipatsipaka amin'ny lehilahy iny kio andeha ho aiza ianao ty aiza ianao zao ny lahy ozy izy matoky an'io vadiny io rehefa tsara io vehivavy io ka ino no mahatsara an'io vehivavy mahatonga ny lahy toky azy io ataontsika mpivady arabaky teny izy fa raiso foana ny sariny hoe fiangonana sy Kristy zany izy io ao anao izy izy matoky azy ny fony lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy misy fitahina miditra ao tokantrano izy zany tsy mba le vehivavy tsy men'le vadiny vola reny izy zany tsy mba le vehivavy tsy mody an-trano reny le lehilahy izy zany tsy mba le vehivavy lavalela reny matoky azy ny fony lahy ary tsy mitsaratra ny fanambinana azy soa no ataony raha vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany zany hoe le vehivavy zany dia manao soany le vadiny rehetra amin'ny andro ny ainany ohatra ny ataontsika fiangonana zao tokana fiangonana satria tsika vadin'ny Kristy dia manao soa an'ny Kristy tsika dia toy izany lizy mizaha volon'ondry sorongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany le vehivavy mizaha volon'ondry sirongony sady mazoto miasa amin'ny tanany raha tsy niasa ny tanatsika ho vita ve ty fiangonana ty sa tsy ho vita vita sa tsy vita ny asa ny tanany ty vehivavy ty dia fiangonana mampirapiratra no miseho voninahitra ao an'Andriamanitra irery any dia mba eritreretintsika hoe tamintsika niainga teto tamin'ny voalohany naseho ny paster Sylvain le sary mbola miady lavaka be teto amin'ity any ty nisy haiko manga be sa inona nasorona teto tsisy ninona mipetraka mihitsy teto fa dia lasa tairo ary nandeha ny fiangonana ny asa ny tanatsika zany miasa vehivavy miasa za aloha dia mba milaza amintsika lehilahy rehefa hanambaditsika dia mba rehefa miaraba vehivavy dia mba tsapatsapao ihany ny tanany fa raha ny tanany vehivavy iny malemy sala amin'ny éponge tsy mba manasa lamba mihitsy angamby iny tsy mba mitoto vary mihitsy angamby izy iny tsy mba mamafa trano mihitsy angamby izy iny tsy mba manasa vilisy mahandro sakafo angamby izy iny tanana tsy mandray ravin-tena fa rehefa mba miaraba n'le vehivavy hitanao mafimafy ny tanany miasa ny tanany ty mety ho amboariko ty raha fa tonga ny fotoana fa vehivavy miasa ty matoa maninona ny tanany mafimafy zay ny tao vehivavy miasa tanana mamboly izy inona ny fambolena tsy ataony tena miasa le tanany zany fa tsy tanana miasa mamely tia maina ny vady isaky n'izay mahasosotra ao an-trano mpandeha nisy vehivavy anankiray izy sady lava ny geza be ny vady ny kelikely le zalahy sady kely ny mbola fohy noho izy vao tsy manaraka ny teniny le lehilahy tonga dia azo tia maina angaty dia miasa ny tanany iny fa le vadiny foana ny te hafiny dia le rangasasatra ny miaro tena foana io ndray izy rehefa amely ka ty tsy miasa ozy iziko ka tsy tanana miasa mamono vadiny ny vehivavy satria misy vehivavy mamono vady kosa tsy misy
hitanareo fa miteny vehivavy zay rehefa namono ozy izy nahasosotra anahy de efa mivonoko miasa ny tanany aoanao izy izy andininy fa 10 mifo izy raha mbola alina ka manome hanina ny ankonana sy anjara ho an'ny ankizy vaviny mbola alina izy de efa mifoa de manome sakafo ny ankonany zany hoe mbola matory zany ny zanany mianatra ao zanany madinika ireo mbola matory de efa mifo izy mandro sakafony satria hianatra le zaza fa tsy ny mpiasany nofo azy ny vao maraina hoe mpiasa Martine fo maraina fa mianatra maraina ny zaza de raha matory be eo fotsiny fa tsy mifombo karakara ny zanany ina ny sariny zany io le cellule vao maraina ataon'ny fiangonana vao maraina ny fiangonana de fa manao cellule de fa manome sakafo ny zanany mahazo tenin'Andriamanitra ny voakan'Andriamanitra vao maraina be de jereo fa na ny fiangonana aza manao an'izany daholo ange na fiangonana katolika na ny protestant sisy misy fivavahana maraina be mihitsy misy cellule maraina be de ndrepande nisy tantara kely ohatra n'ity le rangahy tsy de mahay miteny tsara fotra mibadabada ny lelany de isaky ny ariva izy zany de mamonjy cellule izy isaky ny ariva de raha matoa vadiny karakara ny ao an-trano fa tsy afaka ho aiza anao izy raha matoa vadiny za de amonjy cellule amonjy cellule anao ye tsy hainy zany manonona hoe cellule fa cellule no anononany azy raha vaviany nga efa alina tara be tezitra am'izay manko le raha matoa ina foana nataonao any amin'ny cellule any inona ka za tsy maintsy mamonjy cellule ozy izy ka efa afadininao maintsy ny tokantrano fa any amin'ny cellule foana na isak'izay mandeha de lasa adiny ny hafarany satria cellule ny fanononan'le rangan'le cellule kanjo fantatra le raha matoa fa misy anarana vehivavy cellule de adiny ny hafarany izy mivady vao maraina ianao de any amin'ny cellule foana za mbola matory de efa lasa ianao foa tsy otsony de anakaizy de hoe lasa any amin'ny cellule izy ady be tsy fankahitana fo izy raha mbola maraina manome sakafo ny ankohonany zany vehivavy zany de tsika lehilahy zany rehefa hanambady de efa ataovy contrat akory anao mavita amin'ny fo maraina hamelona ny ankohonanao anao sahandro ahandro sakafo fa tsy ny mpanampy no atao ahandro sakafo vao maraina eo fa ianao vado mavita anao sa tsy mavita kakarany zaza fo izy raha mbola alina manome hanina ny ankohonany toizatsika ihany le izy tingeniganiko fa fotoana mandeha andininy fa 20 manatsotra ny tanany amin'ny ory izy ary mamelatra ny tanany amin'ny mahantra zany le rem-pianakaviana zay mahazo ny ilainy amin'ny vadany rehetrarehetra manatsotra ny tanany amin'ny ory sy ny mahantra manampy vao misy olona mitaraina tsy misahirana tonga ao aminazy ao tsy misy vary marary mba mangataka kely vola ividanana sakafo ividanana fanafody de manatsotra ny tanany izy de zay koa le fiangonana tsy mikatonao fa rehefa misy mahantra mitaraina misy olona trahatra ny loza cyclone na tradozany ororotany ny haitany de le vehivavy manome manao rakitra ro zareo de hoe ty mba hoentsika anampiana ny avatsika sahirana ary anany de manolotra zareo manao rakitra misy olona sahirana tsy manana akanjo tsy manana an'izao ataotsika mba nao asa soa mandeha mitory any amin'ny fonja any mandeha makany amin'ny hôpitaly any mandeha manampy ny olona mahantra mipetrapetraka reny manao n'izany asa zany midorokasy ao amin'ny fiangonana ny fiangonana zay le hoe manatsotra ny tanan'le vehivavy tsika koa zany rem-pianakaviana rehefa manana tokantrano mba manana ny ampy de azafinina ho anao ao io fa marina fa nydidinao ny ankonanao fa mba jerevony mahantra manodidinao de mba apioa izy reny satria izany ilay vehivavy tokanana vehivavy tsara tare aonao izy andininy 3 ny lahy de ajainy eo ambavahady raha miara-mipetraka amin'ny loolona manao kanjo ariny madinika raha vehivavy ka mivarotra izany ary fekibo no amidiny amin'ny mpandrato ny lahy de ajainy eo ambavahady rehefa tonga ny lahy zany avy miasa
am'izao moa fa misy telefôna séri ho avy afa efa mirava de vao miditra le lehilahy vadin'le vehivavy eo mbaravarana de ny vady no mitsena azy tonga de manao bisou séri tonga ianao bisou de mibisou mivady tsy mitovy mibisou-ny olona mifampiarabo fa ny mivady tonga de bisou ampovoany tsodela fa tsy tsotra lelo zany mivady mifankatiny de mifanoroka eo vao miditra fa tsy hoe vao miditra rangaha hiditry ny trano de nimolotry ny madama fa ohatra ny bifitaika mivindavinda be mihitsy tany amin'ny Céline ndray ty fa mitsikitsiky raha matoa tonga de manao bisou be any ilay vadiny vao miditra eo ambaravarana tonga de bisou be fa tsy hoe vao miditra ambaravarana de tea maina ny mahazo an'ilay rangaha zany ilay raha matoa zany fa tsy hoe vao hiditra ambaravarana rangaha satria tara fodina ny tady vola reraka tany de mandondona amin'ny alina de le madama ry ambony fandrina miteny zisy voay Ramose fa izy zany mandondona zany de zisy manao bisou ny Ramose anao mbaravarana eo vao gagy anao Ramose mba manatena hoe tonga de ndefa mba madamako zao nitsenao mbaravarana vao voay ny varavarana le mpiasa manao hoe tonga Ramose sady mitsikitsiky sosotra be la rangandany ty mandehaniko Ramose aizy madama matory izy tsika vehivavy zany lasany ny vaditsika miasa andro manalilany alina izy vao miditry ny trano tsy fatrana mifiry alina efa reraka izy tonga avy any iny mitady asoan'ny tokantrano izy iny ho any zanany sy ny vadiny ny andianany sy mandany rondoana azy tsemboka reraka any de mba endraso re le vadinao faza de tonga de lozanao matory hoe tsy rarako na maty any iny na velona fa nataon'iny koa rehefa tsy hita zay anaovana anazy de vao mandondona izy tonga de enao no mamoa anazy za zao zany expérience hitako tamin'ny madamako avy manao conférence amin'ny alina be reny de efa mandeha anao rehefa kakikiditra n'le tanàna iny de fa izy ty fa eno tsara fa ora fatongavany zao eno am'izay le dia tongotra anao le pak tak mandeha efa izy zay vao mandona varavaranao zao tonga de miaraka amin'iny varavarana mivo zary taitra de efa izy ny miandry anao sady mitsikitsiky izy fa tsy hoe voainy tapoka ny varana de mijery tonga de tombolo be no hitako baravarana tonga de madama tsikitsiky miara vao mandona fotsiny efa andrasany mihitsy hoe vao mipaika ny tananao tonga de miaraka amin'iny koa ny varavarana mivo de zay ohatra ny tsy ahita ohatranao tsony raha izany to raha mety daholo ny olona aty rovina mba ohatra zany ny ananga ao hoe vao mandom varavarana tonga de maninona ny varavarana tonga de misokatra fa tsy le mandondona efa do mbola tsisy mamaly any do mbola tsisy mamaly any alaina mihitsy ny vato popoana am'le varavarana maty ary ve le olona ato sa ahoana mety many ambony koa le vady matory de maka vato aty ambany troana ny varavarakely ary ambony seria efa ato satria misy olona matory taka ny maty mihitsy efa adiny firy anao mandondona ao fa tsy henony mihitsy ary de mandeha zay tao tokantrano nisy ka ohatran'izany lasa nandeha nivoaka namangy olona tany zay de efa ariva betsaika fa miraiky amby folo alina angamba vao tonga de le mpiasa sy le zazakely no tao an-trano le mpiasa mijery tele izy de le tele alefa ny mafy de izy zany no nijery tele mba tsy atory miandry ny evinay kanjo izy nijery tele teo restory de le tele misy miady papapa mbasy sisa de tonga ary zay nandondona do tsy taitra izy fa iveriny hoe le tele no mandondona natsona ta
ny olona ry ambony rina efa taitra efa dodomina ny gorodona ombany dododododo everiny le mpiasa fa mbola cinéma ao am'le télé ihany io mitabataba be eo io nalaina ny vato ny troana vato ny varavarankely sao de maty ary le olona ao de efa nifoda olo ny olona ray tanàna hoe maty andao pitsirina ny trano dodododododo ozy izy am'izay sy nitsangana avy any izao vaindraha fa ty viadala fa ny olona fa nododona fadiny firy efa ela anganareo ny tonga tena mamparomotra mihitsy kisanary ty fa efa ela ny tonga ny teninany efa ela ny tonga ny olona fadiny firy nandondona teo ary everiko ile teleny ile mitabatabaka inareo ny tonga ozy izy fa le izy raha vao mandondona fotsiny raha mise de efa voainy trano andramotsika vehivavy ane am'izao fotoana zao manomboka antsika inonany zao raha sendra mody alina le vadinao sy taraikiraiky any vao mandondona izy vao eninao efa ora feviny zao de ambeso mbaravaranao vao mandondona izy tonga de voainy varavarana de atao varavarana mora voaina koa fa tsy le varavarana kotsokotsohana reny koa vao mety ny vo vahanaka tsy mety fa fatao préparé tsara mihitsy eo vao ahodiko fotsiny de vao tonga izy fa vao tonga ianao vao mandondona izy voainao varavarana na le rangary tonga de afaka ny avy zanany de na inona angatahanao aminazy eo na volana na kitana na masoandro tonga de omeny sarina volana sy kitana sy masoandro anao eo ny eo ihany tsisy atakandro satria zany no tadiavin'ny lehilahy dikan'izany ane de zao hoe raha vao mandondona amin'ny fotsy Kristy mangatakandro tsika mamosa tonga de ndeony eo tonga de eony eo satria tsika efa miandry ny Jesosy vao maina zay ny feno fanandona tonga de zay za aloha de efa niaina tam'izany tamin'ny vatoko izany fanenareo tsy haiko zay anaovanareo nenareo any fa ny anazy zay aloha no hitako de mitovy amin'io mihitsy hoe ny lahy de ajainy eo ambafa hady ery sy voninahitra ny fitafiny ary ny andro avy de omezany manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy ary ny lalàny famindram-pony eo amin'ny lelany manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy ary ny lalàny famindram-pony eo amin'ny lelany manokatra ny vavany amin'ny inona fahendrena grave be ngery olona manambady vehivavy lavalely milelalely izy amin'ny zanany orjanina atao tinina ty zavary ty te afoko tena aza manome Kristia ataoko mihinana ny varina pangony eo milelalela raha matoa vao maraina de efa milelalely izy amin'ny zanany vao maraina de efa milelalely izy amin'ny mpiasany tsy izy tsy mampilelalela anazy de mamiteny lera ngamba moramora ty vavanao fa de mamelatro tsenao lapakila vavako ty lera nga zany miteny moramora anao mba moramora vavanao fa tsy mitabataba ele ka mandreraka ako tsy malala ny larako ngamba re toko mihinany fatiny reto adolo reto androany enao ve mba kristiana vavaka aza mifampitsarasara fa mora tsara ny Andriamanitra koa enao re izy laka mahazo aminah io de efa milaza aminao asio nga misy mataotra anao koeto asio malala vehivavy ianao ahitanao ozy izy tsy vehivavy milelalely ohatry zany io vehivavy milelalely io aza ny afarany na ny alikany ary vao mahita anazy de efa milefa so vao ty paquet koa ozy izy fa aleo hiala teto vehivavy milela vao maraina de milelalela ny olo tanàna moa zay tsy mifakazo azo aminazy fotsiny de efa lelalela ny tabatabaina anao madama mba mivavaka de magnino anao milelalelo ela tsisy idiralao zany nefa izy rehefa tia ampiangonana izy masera be mihitsy izy rehefa tia ampiangonana anao akory koa ty vehivavy milelalela ty nefa ohatrany masera be tia ampiangonana endry be mihitsy izy fa ahoana tsara ny ilazany an'io vehivavy io izy manokatra ny vavany amin'ny fa endrena izy ary ny lalany famindram-pony eo amin'ny lelany zany hoe na izy miresaka misy zavatra matezitra azy de aleony mangina fa tsy mitabataba izy tsy milelalela ndraindrary izy de aleony fotsiny mitomany ino mampitomany anao misy raha mampalelo anazy serie fa tsy hoe ino mampitomany anao tsadanao nga mampitomany ny ataonao ihany ino mo serie nataoko zatsana fena anao zavatra tsy ataonao tady vehivavy anao divorce
izy miteny ampahendreny malefaka tsara ary na olona miresaka anazy ary mba mahale mifanahy ny vehivavy iny tsara fanahy ny vehivavy iny ka amin'iny fotoana iny raha misaraka aminazy le lehilahy toy izy ny olona hoe mperita iny zalahy iny saraka tamin'iny madama iny tsy ahita ohatra n'iny tsony iny nandeha mbany lohany ary olona vehivavy tsara fanahy male mifanahy ve dia natao ohatran'ireny lehilahy be tabe zao mitsiriritra n'iny ihany rehefa lasa ny zalahy ry ndraiky le vehivavy zay le vatiny hoe fahoana ko zary nalikainao toko efa lasa ty hoe fahoana tsisy fahoana fa misavona salambolina nono fa zany ny vehivavy tadiavina zany ny fiangonana tadiavin'Andriamanitra teneniny ato amarana atsika nyty obolany ty andininy 7:20 ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra manana nyty mamanay ty fa tsara fanahy sady malemy fanahy sady mampianatra anay zanany sanandro mianatra foana alohan'ny atory dia lasa mahay zay ny ampianarana dia izy 9:20 maro ny zazavavy manao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra maro ny fiangonana nanao soa fa manoatra noho izany ny fiangonana eto an-dakoro amen dia teneny fitaka ny atsaraham-bikany ary zavapoana ny atsara-tare fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no oderainy fitaka ny atsaraham-bika ary zavapoana ny atsara-tare oka zany tsika lehilahy zany tsy dokadokany hoe tsara zany vehivavy zany tonga dia alaiko vady ty nefa vehivavy tsara be mety milelalela be aminao sanandro ianao mandondona amin'ny alina ny mpiasa naseny mamohanao na ny manasa ny lambanao ary na ny pasoka ny lambanao ary ianao naseny mipasoka azy sa mbola nareo mbola tsy nahita lehilahy izy ndray ny manasa ny lamba izy ndray mipasoka ny lambany fa ny vatany dia sy naninanikiri dia mba tsy hitondra semizy miforoporitra le lehilahy na hitondra palitao miforoporitra dia izy tsy maintsy mipasoka azy eo misy vahiny tonga avy any manao akory ianao raha misy mipasoka tsy salama madama sy salama ny tininina zany hoe nalaila baraka tsy salama za salama tsara fa io ny marary izy lehilahy izy mipasoka ny lamba ndraindray izy mahandro fa le raha matoa dia matavy be mipetraka fotsiny eo fa anana fotsiny eo fa tsy miasa fitaka ny atsaraham-bika tsy ny atsara-tare fa ny vehivavy matahotra ny dia ampisafidianina ary tsika lehilahy inona ny tianao omena vehivavy farany tsara-tare indrindra ianao tsisy kianina mihitsy nefa vehivavy io tsy matahotra ny Jehovah sa omena vehivavy tsy dia atao hoe ratsy be kosa aloha zany fa tsy mba tsara noho tsara-tare io fa mba nitonontonony eo ihany fa zany io vehivavy io indray matahotra an'izy dia misafidiana zany ny anany tsy manakako faran'izay manja be indrindra fa ny antonony tsara nefa manana toetra an'izy manana toetra ny Jehovah vitaka ny atsara-tare sy ny atsara-bika izy fa vehivavy matahotra ny Jehovah no inona no derainy fa vao maika mihoatra an'izany raha sady tsara-tare ianao no matahotra an'izy matahotra ny Jehovah zany ny tadiavina ary dia ifandrombahany lehilahy rehetrarehetra ianao na ny lava na ny fohy na ny mahina na ny matavy mifandrombaka aminao daholo satria vehivavy matahotra an'izy ianao indray mba mampifilafila misafidy tsara iza mibotabota sa ny lavalava mahay mandaka baolina sa ny mahay manipy baolina afaka misafidy indray ianao satria misy teny ohatran'izao hoe azo vidina ny fandriana tsara-tare indrindra na ohatrinona vidiny na ohatrinona ny alafony fa tsy azo vidina ny toromaso fa azo vidina koa ny vehivavy tsara-tare indrindra mivola fa tsy azo vidina ny fitiavana fa na be vola takan'inona ary ianao rehefa tsy tian'le vehivavy iny ianao tsy mahazo azy zany ianao tsy azonao zany izy na be vola takan'inona ianao na mpiterateranao zay arena anao io ny areraka fa hiadany ianao raha manambady nefa ny sofina ohatra ny sofina pondra ny orona ohatra ny orona omby sokatra be mihitsy nifina ohatra ny vavany nifindiona misanasana be anaikitra tsy azonao am'izany izy fa toetra ihany io nitondrana io zavatra io fitaka ny atsara-bika tsy ny atsara-tare fa mivavy matahotra ny Jehovah no oderaina amen dia zany koa raha ho ataontsika faran'izay tsara-tare ty fiangonana ty
nefa nitoetra atsika ato amin'ity fiangonana ity tsy mifanaraka amin'izay atsarany zay fiangonana zay dia fitaka fotsiny io fiangonana tsara io fa tsara ivelany io fa niponina ao anatiny eo olona tsy manjary daholo ka oka ry fiangonan'Andriamanitra mba hifanaraka amin'izao atsarata reny zao fiangonana zao koa nitoetra atsika sy ny fihetsikitsika miainga zany ao atokantrano na lahy na vavy na zanaka voky zany eo amin'ny mpiaramonina eo an-tanàna eo amin'ny fokotany eto an-dakoro mba hitan'ny olona tsara hoe zany nitoetran'le apokalipsy fa tsy ao ny tokantrano ao dia miady ao ny mpivady dia mitsipy any tokotany ny vilia sy ny vilany vaky ny tele dia miteny le rangahy hoe mba oka zay fa afabaraka ny apokalipsy tsy raraka anao afabarakany zany no ny olona ray tanàna mba tsy ho hita izany any amin'ny toeram-piasana any amin'ny toeram-pianarana any dia hita ny mampiavaka anao hita ny atsaratarenao reny olo mivavaka hafa ny toetran'ireny reny nanaovan'olo tsy rariny ary mavita mandefitra roviana mba hanana vady takan'ireny roviana mba ohatran'ireny ny olona miaraka amiko sy ny sisa satria misy ilay atsaratare zay amarana antsika azy tonokiran'ny Solomona izao ny lazany tonokiran'ny Solomona ity vehivavy ity fiangonana izay resantsika ity tonokiran'ny Solomona toko faefatra manaraka ny obolana dia mpitoroteny dia tonokiran'ny Solomona ny amin'ny napakarana andra vehivavy tadio tsara fa ny fiangonana dia vadin'ny Kristy ho apakarina ka izany fiangonana ho apakarina izany vady ho apakarina zany dia manana ny toerany sy ny toetrany sy ny endriny izao ny lazany baiboly anazy tonokiran'ny Solomona toko faefatra endre tsara tare ianao ry tompoko vavy havako endre tsara tare ianao ny masonao dia voromalala eo amin'ny fisalombonana ny volonao taka ny osy andiany zay mandriandry eny ankilan'ny tendrombohitry Gileada ny nifinao taka ny ondry vavy andiany efa voaety jereo tsara mariana zany tsara tare ianao ry tompoko vavy havako tsara tare ianao dia teneny ny masonao ny volonao andin'ny faharoa ny nifinao andin'ny faefatra ny vozonao andin'ny fadimy ny nononao roa kokombra ty zany ty le kokombra roa anankiroa ty zany misy olona mamokatra be kokombra io tratra ny zesika goanomady fa misy kokombra tena plat be mihitsy azo anaovana baolina ipasona domy dia le rangavatiny zany mba ilalao kokombra dia ohatran'ny pasoka domy izy eo fa rehefa ary amin'ny conférence izy sary asiako atsika ny kokombra lehibe indrindra eran-tany any amin'ny conférence atsika mahita anazy tokony any conférence daholo tsika mahita azy fa misy sarina vehivavy zay tena kokombra ny anankiray ty efa 5 kilao ny lanjan'le kokombra ray ozy izy hoe teneniny ny masonao ny volonao ny nifinao ny vozonao ny nononao roa andin'ny fadimy toy ny diera kambana mbola tanora zay omana eny amin'ny lili andin'ny fafito tsara avokoa izato bikanao izato ry tompoko vavy havako tsy misy klema ianao zany hoe tena hitan'Andriamanitra mihitsy zany le fiangonana fa fiangonana efa voazatoetra efa voasivana efa nandalo fitsapana mahamay dia hita fa efa volamena efa mamirapiratra tsara dia teneniny ato hoe tsara avokoa izato bikanao zato ry tompoko vavy havako tsy misy klema ianao zany hoe na ny olona manodidina zany dia mahita hoe tena hafa reo fiangonanareo hafa io vehivavy io tena tsara io hoe tsara tare tsisy klema mihitsy izy mijereny masony ino mitokony hoe ny masonao ny masony zany tsy mbo mijerijery le sary mamofady sary adaladala reny ny sofony zany tsy mbo mieny le mozika adaladala reny fa dia mozika mideran'Andriamanitra foana ny enon'ireo olona ireo dia tsara tarenao ozy izy dia toy izany lizy andininy fahasivy efa lasanao ny foko ry havako apakariko
efa lasanao ny foko tamin'ny masonao anila sy tamin'ny rojo anankiray amin'ny vozonao. Akory ny hatsaran'ny fitiavanao ry havako apakariko. Akory ny hatsaran'ny fitiavanao eny tsara noho ny divay. Eny ny fofony menaka manitrao dia mihoatra noho ny zava-manitra rehetra. Eny daholo zany. Hita daholo zany ny hatsarana rehetrarehetra any ity vehivavy ity ny fitiavany. Hita ny Kristy ny fitiavan'ilay fiangonana dia mamoaka fofona manitra. Ny fofony menaka manitra ao dia mihoatra no zava-manitra rehetra. Eny mihitsy zany hoe fofona manitra. Dia tsika ilay fiangonana, tsika zany rehefa atao fiangonana tongato tsy maintsy manala kapa daholo satria toerana masina fiangonan'Andriamanitra. Dia tsika lehilahy zany rehefa mba tongato dia mba mamoaka fofona manitra ny tongotra. Fa tsy fromage camembert. Dia samy miara-mipetraka ao dia misy manao zao. Misy anina be ato zany fa misy vehivavy koa maimbo tongotra. Andeha hivavaka ianao mba misasa tsara satria ny fofona ny helika mamoaka fofona fa tsy ny fofona ny mamoaka helika. Dia mba manao manimanitra tsara. Zay le vehivavy tsara, zay le fiangonana manitra. Dia tsika raha mba manana possibilité mba misy zavatra mba misy vola kely fiteny mba mifijava manimanitra dia mba hosorana ranomanitra fa tsy hosorana tany vory. Mba zava-manitra efa mivavaka tsika mba eny manimanitra dia mandalo anao dia voziny hoe misy manitra zany. Ny apokalipsika iny manimanitra iny. Reo dia manimanitra tokoa reo. Tonga Kristy ampiakatra ny fiangonana apokalipsy, fiangonana inona daholo tsika? Manimanitra ny toetratsika, manimanitra ny fotsika, manimanitra ny fijerintsika, manimanitra ny zavatra eno ny sofintsika, manimanitra ny zavatra rofon'ny oronatsika, manimanitra ny tenatsika iray manontolo dia manimanitra. Dia fiangonana manimanitra no ampakarina. Ataova amenina mafy dia mafy sady mevoninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Manitra azao ny lazany azy eo amin'ny andininy telo efatra amby folo. Eny narda sy safrona, veromanitra sy hazo avozomanitra sy ny hazo misy ny didika hazo manimpofona rehetra, miora sy hazo manitra mba ny zava-manitra tsara rehetra. Andininy telo amby folo amizay, ianao no sa anirin'ireo amponga ben-danitra tsara avokoa sady misy kofera sy narda dia fenon'ireo manimanitra ireo. Mandeha ny hira dia eninao ny fofona manitra n'ilay hira. Mandiha ny mpandihy dia eninao ny fofona manitra ny mpandihy. Zany hoe maheno fifaliana ianao, maheno fafinaretana foana. Akana fiangonana zany ianao dia misy fofona manitra fiderana mivoaka ao amin'ny fiangonana. Halleluja. Satria izay le vady apakarina, izay le vady apakarina hoy Jesosy. Dia androany tsika nitokana ny fiangonana teto Andakoro, fiangonana vadin'ny Kristy ho apakarina. Dia ny fitiavana, ny toetratsika dia ireny tanisaina tao amin'ny obolana ireny, tanisaina tato anatin'ity tononkirany Solomona teo hoe tsara tare zany vehivavy izany. Ka zao satria tsara tare no tokanana dia ozy izy Jehova hoe raha miditra amin'ity trano ity ianao, hivavaka amin'ny anarako, hiala amin'ny ratsy fanao, hanompo aho ozy izy Jehova, dia ahiratra ny masoko ary eny ny fitarainanareo ny sofoko amin'ity trano ity. Amen. Fa raha sanatria kosa mivily lalanareo ka miala amin'izao niantsonana anareo zao, dia hiala aminareo koa ho Jehova, ary ianareo dia ataon'olona mibety teny sy ho ampanoharana hoe fa naninona re dia nataon'i Jehova an'izao io fiangonana io, fiangonana trano ray fa fiangonana olombelona vatana ny faharoa. Naninona nataon'Andriamanitra ohatran'io? Dia hoy ny olona hoe satria nahafoy an'i Jehova Andriamanitra izy, satria niala tamin'ny lalana zay niantsony azy izy, satria niala tamin'ny fiangonana zay tahian'Andriamanitra sy ny tantanany azy izy, dia eo ny azy ny hafarany. Mino fa tsika tsiraray avy dia ho fiangonana zay tsara tare indrindra araka ny voalazan'ny soratra masina. Ka izany fiangonana izany dia lazain'ny Baiboly hoe efa lasanao ny foko ry havako apakarina. Akory ny hatsaran'ny fitiavanao ry havako apakarina, akory ny hatsaran'ny fitiavanao eny tsara no divay, ary ny fofony menaka manitra ao dia mihoatra noho ny zava-manitra rehetra. Apokalipsy 7:7.
Apokalipsy toko 7:20 izao no lazain'i Jehova nity fiangonana apakarina ity. Tsika moa dia apokalipsy no afatra toritsika dia mandray atotsika. Apokalipsy toko 7:20 ny andininy fahenina sy ny fahafito. Apokalipsy toko 7:20 andininy fahenina sy fahafito dia narefa eo tahaka ny any vahoaka betsaka azo tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny fikotron'ny kotrokorana mafy nanao hoe haleloya. Fa ny tompoandriamanitsika dia nitsotoa ny mpanjaka aoka isika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga mifampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vatany. Amin'izao fitokanana ny fiangonana izao dia andehantsika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga androany mifampakaram-bady ny zanak'ondry. Ity fiangonana Andakoro eto Toliara ity dia ho akarina ho vatan'i Kristy ka dia andehantsika hitsangana ary hisaotra an'Andriamanitra hivavaka amin'izany afatra lehibe izany satria dia notokanana ny fiangonana ary fampakaram-bady fifaliana no atrehantsika androany hisaotratsika an'Andriamanitra zany satria dia mahagaga ny asany izay nataony tamin'izao fiangonana izao. Araka hivavaka ary isika hisaotra an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray eo. Miasa foana mpanao trano ny soratra masina ratsy Jehovah no manao azy. Miambina foana ny mpiambina ratsy Jehovah ny miambina ny tanàna. Fa ty fiangonana Andakoro ty tompo dia na dia teo aza niady maro isan-karazany ny fizahan-toetra sy ny fitsapana mahamay ny sivana isan-karazany. Nandalovan'izao fiangonana izao dia mbola nijoro ireto vahoakanao ireto. Tena ohatran'ny zavatra sarotra ny fakapanahy ny ady rehetra ka navita izao fiangonana eto Andakoro izao. Izao fiangonana izao tokoa tompo dia matateraka ny voalazana soratra masina hoe vehivavy tsara, matoky azy ny fony lahy, matoky izao fiangonana izao ny fony Kristy raha ny heviny no raisina. Izao fiangonana izao izay miasa satria dia mazoto miasa tokoa hoy ny soratra masina, mifoha raha mbola alina, manome hanina ny ankohonany, manao ny asa fitoriana, tsy mitandro asa sarana na andro na alina, mandeha tongotra, miatrika ny hafanana, ny etaeta, ny anohanana satria dia izany tokoa ny fiangonanao. Ary misaotra Andriamanitra ray eo satria maro ianao ny zazavavy manao ny soa fa ity fiangonana ity mihoatra noho izy rehetra. Haleluya. Fitaka ho ianao ny hatsaram-bika sy ny hatsara-tarehy fa zay vehivavy matahotra ny Jehovah no teraina. Raha tsy natahotra ny Jehovah ty fiangonana ty tompo dia tsy vita izao. Ka dia matoky Andriamanitra ray eo fa hitanao avokoa ny tsiraray avy izay na fohy vola makarena tsy nahandroandro aman'alina nanao zay nahavitana n'ity fiangonana ity ary tsy kivy tsy nitaraitana miepaka fa nitondra ny fahaizany sy ny talentany rehetra nanao ity fiangonana ity ka dia vita tsara taretaka zao satria matahotra anao Jehovah ty fiangonana ity. Ko dia i Solomona dia nivavaka tamin'izany tompo hoe ka nanao hoe raha hiain'ny fivavaka ianao Jehovah amin'ity trano ity ka mandalo eto ny vahoakanao tsiraray avy hifona sy hitaraina aminao dia menoanao any an-danitra any. Ka amin'izao ora izao tokoa tompo dia averinay ho famaranana zao fotoam-pivavahana izao zay vavaka nataon'ny Solomona tany an-danitra tany ka dia mba hiaino ianao ary izay kosa dia anao amen amin'izany vavaka izany. Hoy Solomona ny vavaka izay nataony tamin'izany: koa hatreo ny fivavaka sy ny fifonan'ny mpanomponao Jehovah Andriamanitra rô, ka inoy ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao. Mba hiratany masonao andro aman'alina amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana nalazainao hoe aoka asiako ny anarako, iainonao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manarika ity fitoerana ity, ary enoy ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manarika ity fitoerana ity izy. Dia meno any an-danitra fonenanao ianao, eny mieno ianao ka mamela eloka. Raha misy olona manota amin'ny anarany ary mampianianany ka tonga hianiana eo anoloan'ny altaranao amin'ity trano ity izy
dia menoany an-danitra ianao ka manao vary mitsarano mpanomponao amaliny ratsy fanaka ampitsingerina nataony amin'ny lohany ary anamarina ny marina kosa ka nome azy araky ny fahamarinany. Raha resy ny lony fahavalo ny Israely olonao noho ny nanontany taminao ary miverina sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifony eto anatrehanao amin'ity trano ity izy dia menoany an-danitra ianao ka mamelany fahotany Israely olonao ary podia amin'ny tany nomenao azy sy ny razany izy. Raha miantona ny andro aty amin'ny faritra atsimo aty Toliara ka tsy misy ranonorana noho ny nanontany ny olona taminao ary mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria nampahorinao dia menoany an-danitra ianao ka mamelany fahotany mpanomponao. Raha misy mosary kere amin'ny tany na rety mandringana na mainy rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sy sopanga na misy fahavalo manao fairano azy eo amin'ny taniny na misy dalo eo amin'ny tanànany na inona fahoriny na inona retiny izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona amin'ity toerana ty dia mienoany an-danitra fonenana ianao ka mamela eloka ka omen'ny olona araky ny aleny rehetra fa fantatrao ny fony fa ianao malala ny fon'ny olona rehetra mba atahorany ianao sy andehanany amin'ny lalanao amin'izay rehetra iainany ety an-tany nomenao ny razany ka dia meno ny fivavaka raha tonga ny mosary ny arety mandringana ny tany maina sy ny valala ka dia eny ny fitarainana atao eto amin'ity toerana ty ianao. Ary eno koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy amin'ny tany lavitra noho ny anaranao lehibe sy ny taninao mahery ko raha avy ireny olona vahiny ireny na dia tsy ray fiangonana aza na hafa finoana ka tonga hivavaka eto amin'ity toerana ity hiantso ny anaranao hiala amin'ny ratsy fanaony atahorany ianao dia aoka hieno anao any an-danitra ka hamaly ny fivavaka ireny vahiny ireny amin'ity trano ity. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalonao ny vahoakanao tsiraray avy na misy jiolahy manafika ka mivavaka manatrika ty fiangonana ity izay nofidinao enonao ny fivavakay sy ny fitarainanay dia enoy ny fivavakay any an-danitrany ka omeo rariny ny vahoakanao andresy. Raha manana ady any amin'ny tribunal na any amin'ny domaine na miresaka tany na fanendrika andren'ny olona ny vahoakanao ka avy hivavaketo ka mitaraina aminao dia omeo fandresena ny vahoakanao. Raha manota aminao ny vahoakanao satria tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao ary manolotra ny vahoakanao ny lony fahavalo ka lasa miditra ponja izy na misy fahavoazana mahazo azy ary mahatsiaro anao izy ary mitanondrika miaiky ny elony sy mibebaka ka mifona aminao tonga eto amin'ity trano ity dia menoanao any an-danitrany Andriamanitra. Isaorana tompo ny anaranao ankehitriny Andriamanitra dia mifona aminao aho aoka hiratra ny masonao ary aoka ny sofinao hien'ny fivavaka atao amin'ity fitoerana ty dia mino Andriamanitra raha eo fa renao zany fivavaka izany ka zay fivavahana atao amin'ity trano tokanana androany ty ene dia hiratra ny masonao ka hita andre ny sofinao ka hieno fa izany vavaka izany dia angatana isotonony amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona ntsangana araky ny soratra masina ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hita ianao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamiramira tantavany aminao ny Jehovah ka amindra fo aminao. Anandra tantavany aminao ny Jehovah ka anomenao ny fiadanana.